Halleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny 20 ny volana Jiona 2024 izao ny tenako a. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao. Faly aho satria androany maraina dia tsy nandao antsika Andriamanitra. Azadiny fa ity volana ity dia miopana manokana momba ny fanjakan'ny lanitra ny loha hevitritsika, ary indrindrandrindra moa ny fisainana izay tokony hananana rehefa poniny lanitra ianao. Ny lohateny hozaraiko aminao andro maraina dia ny hoe ny fisainana mahay miandry tsara. Ny fisainana mahay miandry tsara. Ahoana no iandrasantsika n'Andriamanitra rehefa toatra ny hoe mangina izy? Andehantsika hamaky ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Isaia 1:7-3. Isaia 1:7-3. Milaza toy izao hoe: fa izay miandry ny Jehova dia mandroso ery kosa, elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Ry havana malala, tsy ny fotoanany fandresena ihany no mampiseho ny tena hoe finoantsika, fa matetika dia fotoana iandrasana no mampiseho ny tena toetra ny fontsika. Mora mantsy ny joro vavolombelona rehefa tonga ny valim-bavaka. Mora ny mihira rehefa misokatra ny varavarany, fa ahoana kosa raha mbola tsy tonga ny valiny? Ahoana hoe rehefa efa volana maro na taona maro ny vavahanao nefa mbola tsy tonga ny valiny? Ahoana raha mbola tsy mazava ny lalana, raha mbola tsy tonga ilay fahagagana andrandrainao? Hitanao, eo indrindra ny sedraina ny finoana mantsy. Ny tenin'Andriamanitra eto miteny hoe fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso ery kosa. Ny Baiboly izany no mampiasa an'ilay hoe fa izay miandry an'i Jehova amin'ny teny hebreo dia ny hoe kava. Izany kava izany dia midika hoe mifamatotra na hoe mifandrindra na mifampikambana. Midika izany fa ny fiandrasana an'Andriamanitra dia tsy hoe mipetraka tsy manao n'inon'inona, fa mampifamatotra bebe kokoa ny fiainantsika aminazy. Arakaraka ny andrasantsika azy no tokony hamafy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Amen. Tahaka ny tady izay mimatanjaka rehefa ahodina sy ampifamatorana tsara. Misy lesona lehibe azontsika tsoahana eto. Hoe voalohany, ny fiandrasana dia tsy fahaverezana fotoana akory. Tsy hoe very ny fotoananao rehefa miandry an'Andriamanitra ianao, lany fotoana, tsia. Fa ny fiandrasana dia fotoana fanorenana. Amen. Andriamanitra dia tsy miasa amin'ny valim-bavaka ihany, fa miasa ao anatinao koa izy, amin'ny toetranao, amin'ny faharetanao, amin'ny finoanao. Miasa izy amin'ny fahamatoranao. Matetika mantsika mangataka fahagagana, fa Andriamanitra kosa dia manomana antsika olona mahazaka n'ilay fahagagana. Amen. Ohatra velona, jereo tsara ny voromahery. Tsy mikopa-kelatra mafy izy mandrakariva hoe mba hiakarana any ambony any, fa mahita an'ilay rivotra mampiakatra izy dia mamelatra ny elany, ary ilay rivotra no mitondra azy miakatra any ambony any. Dia tahaka an'izany ny atao hoe miandry an'Andriamanitra. Tsy manery zava-misy ianao, tsy mikopaka ianao, tsy manao fanapahan-kevitra avy amin'ny tahotra ianao, fa mahatoky kosa fa
hitarika sy hitondra antsika izy amin'ny fotoanany. Amen. Angamba misy olona mianao andro any mety hoe mivavaka momba ny asa ianao na ny fianakavianao na ny fahasalamanao, mety momba ny raharaham-barotra ao na ny asanao zay, ary kanefany dia ohatrany hoe mbola mangina foana ny lanitra. Tiako fantatrao zao, ny fahanginan'Andriamanitra io tsy midika fa hoe nandao anao izy. Mety mbola manombana zavatra lehibe kokoa noho izay eritreretinao Andriamanitra. Mety hoe mbola manamboatra anao izy mba ahazaka n'ilay fitahiana izay ho avy eo, ka aza rerika ianao, mankahery ianao ahazakivy ianao. Aza forsena ny varavarana izay mbola tsy sokafan'Andriamanitra, fa minoa ianao dia mahareta. Oka ianao ifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa, mitomboa amin'ny ara-panahy, mivavaha, ary indrindrandrindra matoky ny fotoanan'Andriamanitra. Satria ny fotoana voafidin'Andriamanitra dia tonga lafatra mandrakariva. Alleluia. Andaontsika hivavaka. Raha io ampianaro izay hiandry tsara anao, tsy ampitahotra, tsy amfanahina, fa amin'ny finoana sy fahatokiana. Omeo hery vaovao izay amin'izao fotoana iandrasana izao. Ampio izay ahita ny fitarihanao sy ny fotoananao, Tompo. Mino izay fa tsara dia tsara ny drafitrao momba anay, ny hevitrao momba anay, ary matoky izay fa tsy tara mihitsy ianao. Makasitraka anao izay Tompo, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Amen. Amen. Raha toa ka voatahy ianao androany amin'izany teny izany, dia aza dino mizara n'ity hafatra ity any amin'ny hafa ianao. Ary tsarovy tsara ny fiandrasana miaraka amin'Andriamanitra dia tsy fahatarana velively, fa fanomanana ny fandresena goavana izay ho avy. Amen. Andriamanitra ne hitahanao ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia toetra ho trano Jehovah androlava ianao. Ampitiavana be dia be, Dr. Rina Teresy Fauriany.